Ampifaliana riavana malala anao zontsika miona toyzao indray hamaky ny tenin'Andriamanitra iaino izany ary indrindra indray ny afatra tsara isakafo manao antsika amin'ity ity. Ho aminao reny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tomponsika ary ny fampiarezana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Alakamisy 20/20 manjinantsika no hevitra hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Andeha riavana iderana sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitro, Andriamanitro ianao. Mitady anao fatratra aho, mangety etanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany jereko anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitra aho, fa tsara no ny aina faminramponao, ny molotra ideranao. Toy izany ny sorako anao raha mbola velona koa aho. Amin'ny anaranao no nandratako ny tanako, toy ny vokotsoka sy tavina avokisan'ny fanahiko, ary hamolotra falifaly ny ideran'ny vavako anao. Amen. Oh
hivavaka isika. Ry Andriamanitra be famindram-po, Andriamanitra fitiavana, saotra anao zay fa mifahasoavanao natoy anay, ka afaka mivelona amin'ny teninao ary koa ay ampitombo ny finoana anao Jesosy Kristy. Deranao zay Tompo, mankalaza mame voninahitra inaranao fa mendrika anao zany, Andriamanitra tsy tomantsy ianao. Tompo, mpanotsy zay mamindrafo amin'ny ary mamelahany lokay, finoa ny fahadisoanay, finoa fananao masiny zay, andraisanay ny teninao, ka iasa mery aty anatinay mantaranay ny tenanay, fa mpanompo mahatokony mpino. Aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity noty ravina malala dia hitanao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Jaona 7:20, manomboka eo ny 9:20 ka hatramin'ny 5:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Nefa tsy ho andreto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko ary zaho koa aminao, mba ho amintsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao fa inona naneraka ahy. Ary omeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy, tahaka ny mahiray antsika. Zaho ho aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatro izao tontolo izao fa ianao no efa naneraka ahy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Raha io, tiako raha mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa tia ahy ianao, fony tsy mbola aro fanenana izao tontolo izao. Ray marino, tsy nalalanao izao tontolo izao, fa izao nalalanao, ary reto efa malala fa ianao naneraka ahy. Amen. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadarana amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny mofinaina vakina tamintsika teo, Jaona 7:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Tantara ny vavaka nataon'i Jesosy amin'ny mpianany. Matoky amin'ny asa ny mpino, ary modely tena tsara ilay tahaka amin'izany fatokiana izany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy matoky amin'ny asany, ny tondram-bavaka ny ondriny, tondram-bavaka ny ondriny. Ankoatra ny mampamonjy an'i Jesosy Kristy dia anisan'ny asa iantsoroan'i Jesosy Kristy ny mampanalala azy amin'Andriamanitra ray. Ny fitondranam-bavaka ireo mpianatra sy ny mpino rehetra dia maneho fa fandriana lalina atao aminy ny ampifandray sy ampiray antsika olombelona amin'Andriamanitra. Soparan'ny fahotana io fifandraisana sy firaisana amin'Andriamanitra io, ka notohizan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana andravana ny hevitra ny fisarahana. Mandraka ankehitriny dia mbola mivavaka sy mifona ho antsika ankavanany ray Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mahatoky amin'ny asany dia izao manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny vavaka nataony, Jesosy dia nilaza fa nampahafantariny ny iray ireo mpianany ary mbola ampahafantariny hatrany. Ny tanjona dia ny hahatonga antsika mpino tafaray amin'Andriamanitra sy halala ny fitiavana. Ny sitrapon'ny ray manko dia ny ananantsika ny fiainana mandrakizay, ary izany koa no fandriana tao amin'i Jesosy. Tiako raha mbo ny amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy. Io fanekena na fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra io no nanekena ny sitrapo hanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha isoanao indray izany ry havana, teo an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ny amofinaina nomenao anay izay mampianatra ny sofianatra tao amin'i Jesosy Kristy, dia nitondrany ambavaka ny ondriny ary nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny asa fanompoana na nendrenao ny tsiraray ho amin'izany, mba efa be amin'ny asa ny antsonao, hanana faharetana sy fiaretana amin'izany, ka hijoro vavolombelonao ny fahasotoana sy ny fotoana rehetra, satria irakao izy. Jesosy, trano ireo marary mela mivavakay. Tompo, ampirezo ireo manamanjo, toandro ireo sikola sahirana, hitahinao ny fiazakazana rehetra. Tahio ny firenenay, mivavakay dia taonay aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay, nampiandranay ny vavaka manao hoe: raha anay ho izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Omeo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny erikay tahaky ny namela anay izay miloka taminay,
ary aza mitonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isafinona riavana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra lohara'ny fiadanany atonga anareo voatokana tanteraka ho azy, karovany avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ro ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy Kristy tombontsika, mitana ny tokony mena Andriamanitra izay miantso nareo ka ho efainy izany. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.